manao agriculture contractuelle mihitsy mba efa ifanarahana sy miara-dinihana zany le vidiny mba tsy hampahafaty antoka anazy dia tsy hampahafaty antoka anay dia ifanarahana sy dinihana koa les qualités sy les quantités. Derrière les produits Vita Malagas, il y a des agriculteurs qui trouvent des débouchés, mais aussi des petites et moyennes industries qui créent de la valeur ajoutée. Derrière les confitures et les ketchup tomatillo, fabriqués par Sakaf Madagascar, il y a des producteurs de fruits et de légumes provenant de plusieurs régions de Madagascar. L'équipe de 24/24 MG a rencontré le fondateur de l'entreprise lors du bazar de la SADC en août. Bonjour. Anisan'ny valeur anay ny équité. Dia équité tiako tenenena zany hoe fair trade entre anay sy ny fournisseur en matière première dia ny consommateur. Pour le consommateur, miezaka be mihitsy mamoaka produit de qualité nefa accessible à tout le monde. Zay mahatonga confiture anay somary ohatran'ny hoe mora raha par rapport amin'ny sasany amin'ny marché. Dia ny ketchup koa abordable be mihitsy. Et pour le fournisseur, les agriculteurs, miara-miasa amina organisme zay fifata afafi présenter en fait coopérative na mpamboly maromaro afahanay tonga dia mandray directement ny amin'ny zareo dia manao agriculture contractuelle mihitsy mba efa ifanarahana sy miara-dinihana zany le vidiny mba tsy hampahafaty antoka anazy dia tsy hampahafaty antoka anay dia ifanarahana sy dinihana koa les qualités sy les quantités. C'est un homme qui sur le marché, en qualité de valeur. Madagascar, point de vente, alors, point de vente marron, Carrefour à l'eau, Carrefour en actel de paix, mis en aide, qui beaucoup, qui peut être tana, qui peut être tamatave. Dia misy hoe PEM izay any nosy be dia izy koa no distribue any amin'ny nord rehetra dia ny shopli antsoa rehetra. Tena hitanay zany aiza kosa aloha zany Izy tena izany. Ny ataonareo moa zany mamokatra vita malagasy vokariny eto an-toerana ihany koa manahoana vinavina ho an'ny marché international. Tena anisan'ny objectif anay be mihitsy manao exportation. Raha ny vinavinanay aloha sur le court moyen terme tena hoe miparitaka direct Madagascar mihitsy hatrany avy any amin'ny nord hatrany amin'ny sud zany tena hoe ampahafantarana ny rehetra mihitsy. Dia rehefa tratrany zay tadin'izay na en parallèle dia effectivement tena hoe miexporter satria anisan'ny antopisinay koa zany anisan'ny tena hoe valeur tena tianay be hoe no mampafantatra ny fahaiza-manao malagasy eran-tany dia au très long terme tena hoe lasa ambassadeur vita malagasy à l'international.